Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony izao rehetra izao. Inona no zavatra azo atao aty Allemagne ary ahoana no atao raha te ho aty? Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Anao fifampizarana kely amintsika amin'ity anio ity satria ny tenako moa dia efa 5 taona teo izay no nipetraka taty Allemagne ary mifanerasera mandrakariva amin'ireo tanora malagasy marobe izay monina aty Allemagne dia mifampiresadresaka eny dia izay zany no ahafantarako amin'ny ankapobeny ny zavatra tena ataon'ireo malagasy ireo aty Allemagne ka izara amintsika izay zavatra kely mba fantatro ao anatin'ity vidéo ity. Ny tanjoko anatin'ity vidéo ity aloha voalohany indrindra dia hanala ilay fomba fisainana diso izay everantsika any Madagasikara any hoe rehefa mandeha makaty Allemagne aty ny tanora dia andehanao mpanampy trano no alehany aty. Tsy marina zany fa ho hitantsika rehefa avy eo fa tsisy lasa mpanampy trano zany mihitsy rehefa tonga aty. Ary ny faharoa koa dia mba hanome torolalana kely zany tsotsotra ho anao izay mba maniry ho aty Allemagne hoe inona avy ny tokony atao raha te ho aty ianao zany. Voalohany indrindra dia misy zavatra efatra zany no tena ataon'ny tanora rehefa makaty izy. Ny anankiray aloha dia ilay hoe opera, ny faharoa dia ilay hoe FSJ, dia ny fahatelo Ausbildung ary ny fahaefatra studium. Inona avy ireo zavatra efatra ireo. Ilay opera aloha zany no raisiko voalohany indrindra. Io opera io dia programa fifanakalozana izy io, exchange program, zany hoe ilay tanora zany izay 20 taona ka hatramin'ny 20 taona lahy na vavy dia afarana wakaty Allemagne izy hipetraka ao anatina fianakaviana izay manana zanaka ankizy zany dia ny zavatra ataon'ilay tanora zany amin'izay fotoana izay dia manampy amin'ny fitezana an'io zaza io. Mety hoe manatitra azy any ampianarana na maka anazy any ampianarana na koa hoe miara milalao aminy na manampy anazy zany amin'ny zavatra samihafa dia manao raha vitsivitsy ao anatin'ny tokantrano. Dia en contrepartie an'izay dia misy programme linguistique izy zany hoe manao bain de langue izy zany. Zay zany ny tena tanjony, manao bain de langue izy ao anatin'ilay izy ka tsy voatery hoe manana fahaizana allemand be manahoana fa mety niveau basique A1 fotsiny ohatra no ananany dia efa afaka manao an'io opera io izy. Dia amin'izay fotoana izay izy zany ilay fianakaviana daholo miantoka azy amin'ny lafiny rehetrarehetra ao anatin'izany ny trano, ny sakafo, ny assurance sy ny rehetrarehetra zany. Dia mbola omena ihany koa raha karazana argent de poche kely io tanora izay mipetraka ao amin'izareo io zany dia mbola tsy maintsy ampianariny zareo allemand. Ilay ampianariny allemand tsy ao an-trano fa mandeha manaraka koro any ivelany mihitsy zany ilay tanora mandritra an'izay. Programme-na intégration koa zany hoe fafahana miditra ao Allemagne zany zay koa ny tena tanjona ao anatin'io opera io. Ka ny opera dia eo amin'ny 6 mois ka hatramin'ny herintaona ihany tsy azo avaozana. Zany hoe rehefa manao an'io zany ilay tanora tonga aty zany ka manao opera afaka herintaona izy dia efa tsy opera intsony. Herintaona ihany io programme io ary tsy azo avaozana. Zay aloha zany dia tsara ho fantatsika dia tsy maintsy mitady zavatra hafa atao izy zany rehefa avy eo. Dia rehefa vita ilay opera dia amin'ny ankapobeny manao an'ilay programme antsoina hoe FSJ na hoe FSJ moa izy raha izay ny ahafantarantsika satria ilay J amin'ny teny allemand dia hoe yacht dia izay mahatony FSJ. Dia ilay FSJ indray dia resaka volontariat izy io. Manao volontaire zany ianao resaka travail social mazava ho azy ka miresaka zavatra misy hoe asa social zany ohatra hoe amin'ny toeram-pahasalamana, amin'ny toerana misy olona be antitra, amin'ny toerana misy ankizy dia manao volontaire, manao bénévole andray zany ilay tanora. Dia izy io koa tsy dia tena mitaky fahaizana allemand be satria tsy misy fianarana be atao. Indraindray mety misy séminaire kely na mety misy formation kely atao dia etohana zany ireny dia zay. Dia etohana ihany koa ny mena vola zany ilay tanora. Tamin'ilay opera teo zao mety hoe any ho any amin'ny 300 € any ny argent de poche omena azy fa ato amin'ity opera ato amin'ilay FSJ indray dia manodidididina 450 € any ho any indray zany no vola omena azy. Ka ampy azy tsara iainana io vola io satria sady le manao an'ilay volontaire izy zany dia misy fanampiana ataondry zareo amin'ny trano, fanampiana ataondry zareo amin'ny resaka assurance dia efa milamina be zany ilay tanora. Mety hoe kelikely ihany ilay izy fa azo ny iainana tsara zany ilay vola. Dia io programme koa embolana ka hatramin'ny 18 mois zany hoe eo amin'ny herintaona eo amin'ny ankapobeny dia
tapitra ihany koa zany io dia tsy maintsy mitady zavatra fa atao indray zany le tanora rehefa avy eo dia ny tanjona anatin'izany rehetrarehetra zany dia mba hahatonga n'le tanora anamasaka tsara n'le teny allemand daholo manao an'le opera izy aloha amin'ny voalohany dia manomboka mizatrazaatra izy mbola manao an'le resaka volontariat indray izy metsara ihany ny voany allemand zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary rehefa tokony hoe 2 ans mipetrahana totalement izy zany raha nanaraka an'ireo zavatra anankiroa ireo dia aorinan'izay amin'izay izy dia ity zany ny tena tanjona dia ny anao an'ilay antsoina hoe Ausbildung izay tsinona fa fianarana asa formation professionnelle zany io Ausbildung io dia io Ausbildung io dia ny voany allemand io zany somary ambonimbony satria misy fianarana tena korongeza be mihitsy atao ao anatin'ilay izy dia alternance moa any France zany io azo anampitahana azy zany hoe sady mianatra le tanora no miasa satria omena ohatrany karazana karama kely mihitsy izy dia indraindray tena mizara mihitsy ohatra hoe herinandro mianatra dia herinandro manao pratika miasa zany dia be dia be mihitsy le formation izay azony atao ao anatin'izay zavatra izay dia tena mahazo karama manodididina ny 800 € ka hatramin'ny 1200 € eo zany arakaraka le formation zany ny vola raisin'le tanora dia efa iny vola iny dia efa ampy soamatsara iny iainany zany aty Allemagne zany hoe ny tanora zany rehefa tonga aty Allemagne ka manao an'ireo programa anankitelo nambarako ireo dia tsy mila vola avy amin'ny ray aman-dreny any Madagasikara mihitsiny fa tonga dia efa milamina be zany ny any Madagasikara ireo ary mbola mandefa fanampiana ho an'ny any Madagasikara zany dia ity Ausbildung ity zany dia matetika niveau B1 na B2 no takiana dia izay no mahatonga izy hoe tonga sarotsarotra zany miditra ao anatin'ilay izy kanefa rehefa mipetraka tetorotaona kosa ianao ka manao bain de langue ny ara-niasa amin'ny allemand sy ohatr'izany foana dia efa manao examen anao zany ahazahoanao an'izay niveau na B1 zay dia rehefa vita zay dia afaka manao an'ilay Ausbildung ianao maro be mihitsy ravana ny karazana formation professionnelle zay azon'ny olona atao aty Allemagne zany ohatra ny tena betsaka zany zao dia amin'ny lafiny santé be dia be zao aty ny malagasy lasa infirmier ary le infirmier misy karazana misy miasa amin'ny hôpitaly misy miasa any tokantrano misy ara infirmier miasa amina olona hoe spécial ohatrany olona anankiray ty fotsiny ny esany satria misy olona tia manao anaovana réanimation à domicile misy isan-karazan'le izy fa tena infirmier mihitsy no ataon'izao misy malagasy aty anesthésiste misy assistant dentiste zany hoe manampy an'ireny dentiste reny dia misy miasa amin'ireny maison de retraite reny misy miasa amin'ireny toerana misy olona manana fahasembanany ireny be dia be zany dia misy koa nefa tena hoe asa teknika mihitsy misy zao lasa électricien misy lasa contrôleur any amin'ireny resaka hoe any amin'ny train na any amin'ny avion dia misy koa misy lasa hoe mécanicien ohatra hoe manao mécanique automobile izy dia lasa mécanicien izy zany dia misy koa tena asa birao mihitsy misy asa birao mihitsy ohatra zao misy asa miasa amin'ny banque reny le olona mandray olona any amin'ny banque reny dia tena afaka hanaovana formation professionnelle anatin'ny 3 taona daholo dia afaka mivoaka ohatran'ireny misy manao resaka stock misy zao voaingana hitako manao resaka agence de voyage dia tena hoe be dia be zany le asa zay atao dia ao anatin'izany koa ohatra ny resaka hôtellerie zany lasa gérant na hôtel izy hôtel management zany na koa miasa amina ohatra resaka chef cuisinier ohatra na koa manao any amin'ny resaka restauration be dia be zany ny zavatra azo atao ao anatin'ilay satria misy karazany be dia be le formation professionnelle misy any amin'ny resaka éducation any amin'ny resaka fanabeazana zany mampianatra any amin'ireny ankizy kely any amin'ny kindergarten reny na koa misy amin'ny lafiny varotra misy any amin'ny lafiny fanatanjahantena misy informatique misy any resaka bâtiment zany bâtiment zany zao ohatra hoe misy tena lasa personnel qualifié mihitsiny zany izy ao anatin'ireny fanaovana trano misy fanaovana lalana misy fanaovana hoe spécial resaka fanaovana relana machine fotsiny dia misy any amin'ny resaka transport misy miasa any amin'ny aéroport dia manao Ausbildung koa formation professionnelle koa ren'le olona le mandray olona manao check-in sy anona reny any amin'ny aéroport reny dia misy zany misy contrôleur any amin'ny train mahita malagasy any anaty train contrôleur ny asany le mivérifie ticket sy ny ohatran'izany reny
tena be dehibe. Ile izy zany tena persona personnel qualifié izy rehefa vita io formation telotaona io. Ohatra fotsiny zany zao anankiray hoe amin'ny lafin'ny varotra. Ao anatin'ny varotra zao dia misy olona raha hoe mitady mpivarotra zany zareo. Afaka mety misy olona zay tsy nanao formation fa iny olona iny tsy mitovy ny karaman'iny olona iny sy ny karaman'le olona zay nanao formation momba resaka varotra mihitsy ka hoe olona qualifié izy. Ary rehefa misy poste rehefa aveo ampiakarina ohatra zany hoe poste de responsabilité dia tsy azo menan'iny mihitsy le olona tsy nanao formation fa tsy maintsy le olona qualifié ny tsy maintsy mahazo an'iny poste iny satria misy lalàna be aty Allemagne aty ny amin'ny lalànan'ny asa zany. Dia aty Allemagne ny zavatra rehetra dia tena iofanana sy ianarana daholo hatramin'ny hoe mandoko. Dia tena ianarana mandritra ny telotaona dia lasa hoe olona qualifié ianao amin'ny resaka fandokoana. Dia tena be dia be zany ka aiza ao anatin'izany le hoe miasa trano. Aiza ao anatin'izany le hoe miasa trano. Ary io any havana dia tena hoe rehefa jerevanao izy tena tsara. Tena tsara ny situation an'le tanora zany rehefa vita le formation mandritra ny telotaona. Satria rehefa vita le formation mandritra ny telotaona dia mandray karama izy. Raha ohatra izy zao ka miasa adiny 5 isan'andro fotsiny ao anatin'ny iray volana tsy latsaky ny 2000 € ny vola raisiny. Ny karamany zany tsy latsaka ny 2000 € nefa raha ampitahina amin'ny any France zay za tsy teny ohatra ny any France fa latsaka be an'izany mihitsy. Ny any France andraisin'ny olona amin'ny ankapobeny tsy latsaka ny 2000 € ary nefa n'izany 2000 € zany ohatra ka olona anankiray izy 1000 € dia efa mahavita ny fiainany efa mikalabona milamina be mihitsy izy mandritra ny iray volana dia raha mbola manana ambom-bava izy zany. Dia izany mahatonga an'ilay tanora malagasy rehefa tonga aty dia hitantsika any amin'ny tambazotra tserasera ireny mandeha manao voyage miaka ary manao voyage miaka aty satria manana ambom-bava tsara izy ahafahany miaina zany. Manana fiara daholo ny ankabetsahan'ny tanora une fois izy mavita fianarana dia efa mividy fiara izy ary afaka mividy trano ihany koa satria efa stable izy manana asa satria be dia be le olona ilainy zareo aty Allemagne hanao andreo asa samihafa ireo zany. Dia tsisy an'izany hoe chômeur zany hoe tsisy asa atao fa ifampitadiavana azy ianao. Raha hiala ianao androany afaka herinandro ianao dia efa mahita vaovao indray. Ary ny tena hitiavan'ny tanora azy koa moa zany dia izao hoe afaka 5 taona dia afaka mangataka nationalité. Stable be zany ny resaka carte de séjour zany hoe ny fahafahan'zareo mijanona aty Allemagne ao anatin'izany procédure rehetrarehetra zany satria vao manao an'ilay hospital izy tonga dia mahazo visa telotaona avy hatrany. Dia ohatran'izay zany le fiainana iainan'ilay tanora malagasy aty Allemagne amin'ny ankapobeny ka tsy zavatra hoe araka ny heveran'ny olona azy averiko ihany fa le au pair izay zavatra atao any am-piandohana dia zavatra herintaona na 6 mois ihany iny zavatra mandalo kely ihany iny fa tsy iny akory ny tena zavatra ataony aty fa misy le formation professionnelle Ausbildung zay zany ny tena ataony zareo dia rehefa aveo miasa amin'izay izy. Ao anatin'ny sehatry ny asa dia mbola misy évolution be dia be koa ao anatin'ilay izy. Zay le programme fahatelo fa ny fahaefatra dia le hoe studium. Ny studium indray dia tena le hoe manao mianatra amin'ny université mihitsy zany. Dia io mianatra amin'ny université io mety hoe mahatonga io tsy dia tena be mpanao zany satria matanjaka be ny niveau takiny zareo zany amin'ny allemand. Mety hoe mila tsy hoe mety fa mila manana farafakely ny B2 anao na C1 niveau anao zany vao tafiditra any amin'ny université anao. Ary rehefa aveo koa ny filière zay ianarana dia tena matanjaka be satria be dia be ny candidat zany zay te hiditra ao anatin'ny université iny dia mbola enjakenjana koa ny amin'izay. Fa misy koa nefa misy manao médecine aty, misy manao be dia be zany ny fianarana izay ataon'ny malagasy koa rehefa rahaty zany resaka studium koa iny. Dia reo rehetrarehetra reo zany reo zavatra efatra reo amin'ny ankapobeny no ataon'ny tanora malagasy. Dia ahoana no atao ary raha ohatra ka te wakaty zany ianao zay mijery n'ity vidéo ty zany ohatrany hoe hay inspiré ianao dia hay ohatry mahaliana anahy izy zany fa mba te hanao zavatra ray amin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia tadio aloha zany fa ny voalohany indrindra aloha zany dia tsy maintsy mianatra allemand ianao. Zay aloha zany voalohany indrindra ka any Madagasikara zao dia efa be dia be mihitsy ny ahafahana mianatra allemand. Anankiray zao ohatra ny ao amin'ny CGM ao zany zao io zany zao efa malaza be satria ao koa moa misy ny examen zay atao ahazahoana le certificat satria iny zany tena important be iny tsy maintsy aseho anao iny raha ohatra ianao ka andeha wakaty Allemagne. Fa misy koa ny aty ivelany be dia be efa manao cours. Anankiray amin'ireny tononoko manokana eto zao dia misy an'ilay hoe frautately. Frautately zao be dia be mihitsy ny mpianatra frautately no efa tonga aty Allemagne
ary mitantara hoe zay mpianatry frotately zay mpianatry frotately a dia io ny contactany a raha te hifandray amintsika dia afaka mifampiresaka fa mampianatra allemand ihany koa izy a dia mandeha fakizy be diabe a makaty Allemagne manoro-hevitra moa zany no tena marina dia zay aloha zany voalohany indrindra ka le fahaizana allemand zany miarakaraka ny a mety ozy ianao hoe niveau A1 fotsiny aloha nananao na A2 efa possible afaka makaty ianao a manao opéra zany na manao an'ilay FSJ ilay hoe volontariat zany efa possible zay fa raha ohatra ianao ka tena tonga dia anao le formation professionnelle dia mila maka le B1 ianao na B2 zany ao anatin'izay dia mila mianatra allemand ianao zany aloha zay izy zany aloha ny étape voalohany indrindra ny faharoa zany a dia mila mitady ianao contrat zay zany aloha satria rehefa anao visa ianao any amin'ny ambassade dia tsy maintsy tadiaviny zareo zay hoe inona ny alehanao any anao inona any ianao toy izy anao hoe anao FSJ tompoko anao bénévole zany na anao volontaire na hoe anao opéra tompoko toy izy hoe aiza zany famille andehananao efa manana contrat avy amina famille ve ianao dia tsy maintsy asianao zay contrat zay fa afaka manao visa ianao fa tsy tonga dia hoe andeha hoany fa aty fotsiny dia aty ianao vao hitady opéra ho atao fa any Madagasikara dia tsy maintsy hoe efa tiany olona andray ana any dia io le mitady famille io zany na mitady an'le contrat amin'le opéra na mitady an'le contrat amin'le hospital dia tsy mora fa misy ny en ligne zay ahafahanao mijery an'izany a misy ny plateforme en ligne be dia be misy koa ny Madagasikara ny agence izay manampy be dia be reny fa mila s'informer tsika dia mamantatra inona avy ny agence izay mandefa olona makaty Allemagne fa ny fahatelo a dia misy ihany koa reo le efa malagasy izay efa mipetraka aty reo koa zany reo resahana aza misalasala mihitsy mifampiresaka amin'izareo hoe za mba sao dia misy za mba te hoany sao dia misy rereo manko le manao opéra zany so vita ny herintaona tsy mahazo mijanona intsony izy toy izy le famille hoe mbola mila malagasy ohatranao zay ozy izy dia mazava ho azy fa iny olona iny zany afaka tonga dia resahanao a dia ianao indray ny contacteny a dia alefan'le famille ny contrat zany a makany aminao na ohatra zany koa anatin'le FSJ na any amin'ny hospital dia araka le malagasy zany tsara be ny réputation malagasy aty satria hoe miasa mazoto a malefaka tsotra tsy sarotiny a dia tiany zareo ny manafatra malagasy dia tsara mihitsy no mifampiresaka amin'ireny rehefa teratany zay efa mipetraka aty ireny a dia zareo reny zany a no asiana mitady satria indraindray le fiasana zay fiasana eo ihany a afaka miresaka amin'le lehibe anao izy hoe misy namako any Madagasikara tsotrao sao dia mba azonareo raisina dia alefana ny contrat dia iny contrat iny avy eo a no entinao mandeha mangataka visa any amin'ny ambassade dia izay zany amin'ny ankapobeny a no zavatra tsy maintsy atao izany rehetrarehetra zany tena mety vetivety kely mety ho ela be arakaraka ny zay zavatra mitranga aminao eo fa raha ohatra ianao ka mianatra allemand anatin'ny 3 mois fotsiny dia manana niveau A1 ka tampotampoka ianao tonga dia nahita fianakaviana manafatra anao a ao anatin'ny 6 mois anao dia efa tonga aty Allemagne fa mety misy koa dia efa tanora sasany manao dia mianatra dia lasa misy frustration satria tsy mety mahita famille mihitsy tsy mety mahita contrat mihitsy tsy mety mahita hoe aiza no andehanana zany aty Allemagne dia indraindray coincé zany any Madagasikara any dia lasa sahirana koa zany fa tena mila fikirizana izy ary mila fikarokarohana be dia be dia mila mifampiresaka be dia be amin'le rehefa aty reny zany fa va be dia be mihitsy ny malagasy nefa tonga aty dia tianao tsitsitsita tsy aritra kely fa rehefa tonga aty Allemagne ianao dia efa misy fiangonana be dia be mihitsy aty Allemagne zany raha ny fiangonana zay misy anay zany zao dia misy any Berlin any Hanovre any Cologne any Frankfurt any Stuttgart any Bayern any Kiel any Freiburg efa misy fiangonana daholo rehetrarehetra dia afaka micontacter ianao na manontany ianao hoe aiza zany tena misy le adresse le izy rehefa tena tonga aty ianao zany dia izay zany dia mahafinaritra tonga avy aty fa mbola misy ny fotoana ifampizalako hoe ahoana indray ny fiainana aty Allemagne satria misy zavatra mahafinaritra be dia be koa mahatonga ny tanora hoe tamana rehefa tonga aty Allemagne dia zay ary aloha ny fampizarana tsotsotra fa raha misy fanontaniana dia apetrao ambany eo ihany dia mirary soa antsika rehetrarehetra dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.